Eksodosy toko fa 7. Ary manova ny altara amin'ny hazo akasia. 5 akio avy ny lafiny 4, dia ho efajoro tsy mivady mandry izy, ary 3 akio ny ahavony. Ary manaova ny tandrony eo amin'ny zorony 4, ka ataovy miray aminy, ary petao takela baraina. Ary manaova ny vilaniny fandraofandavenina, handraofana ny laveniny, ary ny sotronafiny sy ny loviany famafazana, ary ny fitrebony sy ny fitondranafiny, varahina no anaovanao ny fanaka rehetra momba azy. Ary manaova makarakara varahina tahaka ny arato ho eo aminy. Ary manaova vava-varahina 4 hatao ambonin'ny arato eo amin'ny zorony 4. Ary ataovy eo ambanin'ny sikin'ny altara hatreo ambodiny izany. Ary aoka ny makarakara hanasaka ny altara. Ary manaova bao ho amin'ny altara, dia bao hazo akasia, ka petao takela barahina, ary ampidiro eo amin'ny vava-varahina ny bao. Ary aoka ho eo amin'ny lafiny 2 amin'ny altara ny bao, raha lanjaina izy. Hazo fisaka no arafeto ho altara, ka ataovy ho bokaty, araka izay naseho taminao teo an-tendrombohitra no hanaovanao azy. Ary manaova ny kianja ny tabernakely. Amin'ny lafiny atsimo hisy fefy lamba rongony fotsy madinika voasina ho amin'ny kianja. 100 akio ny alavany amin'ny lafiny iray. Ary 20 ny tsangatsangany, ary 20 ny faladiany varahina, ho volafotsy ny fiantonana amin'ny tsangatsangany sy ny anjaka hitohizany. Ary ho takizany amin'ny lafiny avaratra, amin'ny lavany dia hisy fefy lamba, 100 akio ny alavany, ary 20 ny tsangatsangany, ary 20 ny faladiany varahina, ho volafotsy ny fiantonana amin'ny tsangatsangany sy ny anjaka hitohizany. Ary hisy fefy lamba 50 akio amin'ny sakany kianja amin'ny lafiny andrefana, ho 10 ny tsangatsangany, ary ho 10 ny faladiany. Ary ny sakany kianja amin'ny lafiny atsinanana ho 50 akio. Ary hisy fefy lamba 10 akio amin'ny sakany iray, ho 3 ny tsangatsangany, ary ho 3 ny faladiany. Ary hisy fefy lamba 10 akio amin'ny sakany iray koa, ho 3 ny tsangatsangany, ary ho 3 ny faladiany. Ary eo amin'ny vavahadiny kianja dia hisy vavahady sy lamba 20 akio, dia manga sy volomparasy sy mena, ary rongony fotsy madinika voasina, asany mahay tenina samy hafa soratra. 4 ny tsangatsangany, ary 4 ny faladiany. Ny tsangatsangany rehetra amin'ny kianja manodidina dia samy misy anjaka volafotsy hitohizany, ho volafotsy ny fiantonany, ary ho varahina ny faladiany. Ny lavany kianja ho 100 akio, ary ny sakany ho 50 akio, ary ny avony ho 5 akio, ka atao rongony fotsy madinika voasina izany, ary ho varahina ny faladiany. Ho varahina avokoa ny fiasana rehetra momba ny tabernakely, ary ny tsy matra rehetra momba azy, sy ny tsy matry ny kianja ho varahina koa. Ary mandidia ny zanak'Israely hitondra aminao diloilon'oliva tsara voavely hatao fanazavana, mba ampiretana ny jiro mandrakariva. Ao anatin'ny tranolay fionana dia ho ivelan'ny efitra lamba izay manakona ny vavolombelona, no andaharany arona sy ny zanany azy ho eo anatrehany Jehova hatramin'ny hariva ka hatramin'ny maraina. Ho lalàna mandrakizay amin'ny zanak'Israely zany hatramin'ny taranany faramandimby.